amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahatelo ambin'ny folo amin'ny Trinité anio. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho vakiana araka ny perikopa fanekena taloha bokin'ny Eksodosy. Eksodosy toko fahavalo ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ary noho ny maraina dia nipetraka hitsaran'ny olona Mosesy. Ka dia nijanona teo anatrehan'i Mosesy ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Ary rehefa hitandravozan'i Mosesy izay rehetra nataony tamin'ny olona dia hoy izy: inona izao zavatra ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao irery ihany no mipetraka, fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Ary hoy Mosesy tandravozany: satria mankaty amiko ny olona anontany amin'Andriamanitra. Raha misy mananady izy dia mankaty amiko, ka mitsara azy rotonda aho dia mampahalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna. Ary hoy ravozan'i Mosesy taminy: tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samoreraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao. Fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao irery ianao izao. Ary ankehitriny dia manekenteko fa hanoro-hevitra anao aho, ka Andriamanitra ny ombanao. Aoka ianao ho ahalalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy ny asa izay mety ataony. Ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly. Ka manindre mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimampolo ary mpifehy folo hifehy azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandraka ariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao izany, ka dia hiara mitondra aminao ireo. Raha anao araka izany zavatra izany ianao, ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia aritra ianao, ary izao olona miaraka aminao izao koa dia ho tonga soa aman-tsarany amin'ny taniny. Dia nekeny Mosesy ny tendravozana, ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy. Dia nifidian'i Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra, ka nataony lohan'ny olona napakazy, dia ho mpifehy arivo sy ho mpifehy zato sy ho mpifehy dimampolo ary ho mpifehy folo. Dia nitsarany olona mandraka ariva ireo. Koa ny ady sarotra ihany no nentiny tao amin'ny Mosesy, fa ny ady madinika rehetra kosa dia nitsarainy ihany. Ary Mosesy namoaka ny ravozany, ka dia lasa nody any amin'ny taniny izy. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Roma. Romanina toko fahatimy ambin'ny folo ho vakiana manomboka amin'ny andininy fahatelo-polo.
azy eo aho ry rahalahy noho ny an'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy mba ho voavonjy amin'ny tsinino antsody aho ary mba hankasitrahan'ny olona masina izay fanompona ataoko an'i Jerosalema mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana raha sitrapon'Andriamanitra ka samy ho velobelona ny fontsika ary Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka Lioka. Lioka toko faharoa amby roapolo ho vakiana manomboka amin'ny 5:30. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Azo ito ry Simona, iny Satana ifanolofo nitady anareo kororoiny donivary. Nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levina ny filonao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherevy ireo rahalahinao. Azo izy taminy: Tompoko, vonina hanaraka anao aho na ho ao an-trano maizina na dia ho any amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahin-telo tsy mahalala ianao. Azo koa izy taminy: raha ny raiky tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ianareo, moa ny zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo: tsy misy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe: ary izy natao isan'ny mpanota. Fa efa ho tanteraka ny amiko. Azo ireo: Tompoko, ndrery sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoka izay. Masina ny tenin'ny Tompo. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa mbola afaka nihaino sy namaky ny teninao. Ny teninao izay mampafantatra anay fa tsy miasa irery izahay fa eo ny fanahinao miara-miasa aminay. Angatahanay aminao ry Tompo ny mba hanehoanao ny fanahinao amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, ary koa mba ho tafita aminay vahoakanao izany teninao izany. Engany ry Tompo izany teny izany mba ho teny fiainana ho anay. Amin'ny anaranao iray no anaovanay izany vavaka izany. Amen.